amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony finoantsika sy mpanefa azy no hiara-bana amin'ny fofeny fitiavana anao antsika rehetra any amin'ny toerana maro isan-karazany izay misy antsika any. Lalantokana azo antoka. Vao maraina vao mifo mandra-pahatonga ny alina atory dia misy safidy be dia be misokatra eo anoloantsika. Safidy eo amin'ny tsara, safidy eo amin'ny ratsy, ary matetika ny zava-dratsy no be dia be mieloelo, indraindray tena mahasarika mihitsy aza. Ny androany dia manampy antsika handray safidy tsara. Ny any lalantokana azo antoka. Ny any lalana azo antoka. Isaia 30:1-20 manao hoe: na mivily eo amin'ny an-kavanana ianao na amin'ny ankavia, ny sofinao dia handre feo teny ao ivohonao manao hoe ity no lalana ka andehano. Be dia be ny fahoriana izay mitranga amin'ny fiainantsika olombelona. Be dia be ny toe-javatra miseho manoloana antsika, ary tsy maintsy andraisana safidy avokoa ny zavatra rehetrarehetra. Ny fiainana manko dia safidy, safidy ny fiainana hatramin'ny fihetsika kely indrindra izay ataonao, safidy. Ka Andriamanitra dia miteny amintsika amin'ny alalan'ny fanahy masina hoe ity no lalana ka izory. Zao no safidy raisinao. Ary tokony kolokolointsika isan'andro ny toe-tsaina milefitra eo ambany sitrapon'Andriamanitra. Io zany no tsy ambaratelo ahatonga anao ahomby sy handresy. Mikolokolo fahazarana milefitra eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Indraindray ary matetika mazana misitrapontsika no mivoaka eo amin'ny vavantsika, eo amin'ny asantsika, eo amin'ny mombantsika. Ny sitrapontsika no tena mibatoerana. Mieritreritra ve tsika fa tsisy idiran'Andriamanitra eo amin'ny fihetsika kely izay ataontsika ao an-trano ao, any am-piasana, any am-pianarana? Mieritreritra ve tsika fa isika no mibaiko ny fihetsika sy ny teny avoakantsika? Fa idiran'Andriamanitra avokoa hatramin'ny kely indrindra, hatramin'ny zavatra lehibe indrindra. Tahaka ny zaza no tokony ataontsika. Miantehitra amin'ny ray aman-dreniny. Zay lazainy dada sy neny, zay no ataony. Zay ampiakanjony dada sy neny, zay no ampiakanjony. Zay zavatra asainy dada sy neny hoanina no hoaniny. Ary dada sy neny tena tonga saina feno fahendrena, tsy ampinan-kinam-poana ny zanany zay tiany. Ny dada sy neny tena tonga saina, tsy ampiakanjo akanjo tsy mendrika ny zanany zay tiany, fa hikarakara ny zanany, ary ny zanany dia manaiky zay ataony ray aman-dreny. Ao amin'ny Salamo 2:30-5. Zao no ataony ambarany soratra masina: anome saina anao, ampianatra anao izay lalan-kalehanao ao, hitsinjo anao ny masoko ka hanolo-tsaina hainao. Ilay raintsika any an-danitra no manapaka ny fiainantsika, ary tsy maintsy milefitra eo amin'ny fitsipika izay napetrana isika. Ankonan'Andriamanitra isika, mananjo isitraka ny fanompoana izay ataontsika io Andriamanitra io. Inona zany ny fomba tokony ahafantarana ny lalana tokony atao, ny fihetsika tokony atao, ny teny tokony ho tenenina, ny fisainana tokony ho isainana? Lay Salamo 2:30: anome saina antsika Andriamanitra, ampianatra antsika ny lalan-kalehantsika. Fantaro ary ny sitrapon'Andriamanitra zay tsy lavitra fa ao amin'ny tenin'Andriamanitra, dia ho hitanao fa hitari-dalana anao isan'andro izy. Nde hiaraka hivavaka isika. Misaotra tombo tsara fa manome toky fa ampianatra anay ny lalan-kalehanay ianao, anome sainanay ianao. Impirimpiry zay no mandeha amin'ny sitrapon'ny tenanay, mandany sitraponao, ka mireharefa mety mahay zavatra, mahavita zavatra, ary olona tsara amin'ny eritreritray. Diso eo anatrehanao zany. Ampianaro hilefitra eo ambany sitraponao tahaka ny zaza milefitra tanteraka eo ambany sitrapon'ny ray aman-dreniny. Ianao mikolokolo anay, manatsara anay. Jesosy io raiso ny fiainanay ho anao mandrakizay, ary tario lalana izahay. Ny sainao ny sainay, ny fiainanao ny fiainanay, ny fombanao ny fombanay, ny sakafonao no sakafonay. Tanterao aminay zany, no ny anaranao rery any. Amen.